Sambava, tanàna mahafinaritra sy madionina any amin'ny 790 kilometatra mialana Antananarivo, raha ihanavaratra Madagasikara. Izy no renivohitry ny faritra Sava, faritra izay isan'ny manan-karena noho ny fananany volo-fanondrana toy ny lavanilina sy ny jirofo. Mahasarika ireo mpila ravinahitra araka izany ny mihazo any Sambava na ny faritra Sava hitadiavam-bola. Nanahirana ny faritra nefa nivesatra ny kolokolona anjaka-tao an-toerana satria dia tozary lasa tandravady-koditra amin'ny fiainan'ny mponina andavanandro ny kolikoly. Nanapa-kevitra noho izany ny faritra hanao laharam-pahamehana ny ady amin'ny kolikoly, vatany vaovao-tendry ny gouvernora Tokely Justin. Notikanana ny 20 septambra 2024 no masovon'ny Bionko Sambava ho fanombohana. Iroso miandalana ny ady amin'ny kolikoly tao Sava ka notendrena ary napetraka tamin'ny fomba ofisialy ny lehibe ny ratsamangaiky amin'ny Bionko Sambava ny 30 septambra 2024. Izy no ratsamangaiky voalohany ary filamatra ho an'ny sisa rehetra. Ray taona mahery kely aty aoriana, misy ny vokatra azo tsapahitanana satria nilain'ny vahoaka ny Sava ny fijoroan'ny ratsamangaiky an'ny Bionko ao Sambava. Hain'ny olona koa izany hoe inona moa zavatra tena iadiana amin'ilay resaka kolikoly. Efa nisy ny antenne régionale dia tsy sanatry ny vava hoe toraka voninkazo fa manomboka fantatry ny olona hoe kae le izy zany azo iadiana tsara ny kolikoly ary efa misy ohatra velona hita tsy azo-tsapahitanana dia zay na tonga le izy hoe ohatrany tonga dia hena be zany ny tendance à la corruption aty amin'ny faritra amin'izao. Eo amin'ny sehatry ny asam-panjakana ny standard de service aloha dia efa mipetrapetraka daholo amin'ny ankapobeny izay zavatra anisany hoe mampihena be dia be ihany koa ny resaka kolikoly. Dingana lehibe zany zay amin'ny resaka fahitana hoe misy opérationnel le antenne régionale amin'ny Bionko raha eto amin'ny aty amin'ny faritra Sava opérationnel rehefa mihafantatro ny aty amin'ny service mpanjakana ny amboniparitra tsy zava-pahefana efa mandeha le fagnatana. Ny sosokevitra ko manokana tokony efa orienté massivement any amin'ny fagnatana ny vahoaka. Ny fomba fiasa dia niova satria politika ny ben'ny tanàna moa zany ny ady amin'ny kolikoly dia mbola niampy koa ny fisiany bureau indépendant de la lutte contre la corruption dia vao meka zany na eny roborobro zany ady amin'ny kolikoly ataon'ny commune ato anatiny. Ny commune urbaine Sambava dia efa nanambara tamin'ny talier général Bionko fa zahay dia namana, zahay partenaire amin'izany ady amin'ny kolikoly zany. Ny fahitana izy zegny mankatsiara raha taloha zegny tegna le kolikoly zegny izy ka hoe Sambava nampitranga izy fa izy ka ny faritra Sava dia tsy hoventsika maregny fa faheran'ny Madagasikara malaza amin'ny kolikoly be. Dia naninona avy eo ny Bionko aty amin'ny Sambava eto zegny dia efa niheny zegny sarotra volagna hoe niheny be izy fa na niheny zegny par rapport tamin'ilay talata zegny. Any rehetra ny ady amin'ny kolikoly, korariny raha samy sarotiny amin'izany ny tsirairay. Izany indrindra no ilana ny fiaraha-mientan'ny daholobe satria mbola hiaran'ny kolikoly matetika ny mpila raharaham-panjakana. Miezaka manakaiky vahoaka ny Bionko ary tsapany mponina izany. Manantena fiovana izy ireo amin'izao fijoroan'ny Bionko eto Sambava izao. Ny fahalalako an'ilay Bionko le hoe miady amin'ny kolikoly dia araka ny fieritreretako sy ny mba zavatra andrasako amin'ny Bionko io zany dia hoe mba handeha ara-drano ny daholo amin'izay ny zavatra rehetra fa mba ho foana zany ny kolikoly. Ny tegna marina raha natadiavan'ny vahoaka zany hoe ahitana ny zavatra mangarahara satria eto amin'ny tany sy ny firenena mety misy ny zavatra tsy mandeha ara-dalàna ary tokony ho izy. Fa ny Bionko zany anisany miady amin'izany ny fisian'ny zavatra mangarahara zany. Hatramin'izao aloha mbola milamina tsisy risoriso, milamina tsara. Mbola tsy naheno hoe inona ny Bionko fa mbola milamina io. Terinay azy tegna nilaina tokoa le Bionko. Tena nilaina. Toy lamina fa tsy adiady tsony. Vao miala ny risoriso. Samy risy lahatra ny rehetra
nareo manam-pahefana eto an-toerana na ny mponina ao an-tanàna fa ilaina ny ady amin'ny kolikoly. Mahaleo tena fa tsy mahavita tena ny Bianco ko ilaina ny fiaraha-miasa amin'ny rehetra. Maro arak'izany ireo manolo-tanana sy manome tantsorika mba ahatony ady amin'ny kolikoly ao amin'ny faritra Sava. Ny tolo-tanana moa zany a dio trano bureau antenne régional ny Bianco io dia vola madiodio région Sava no nanorenana an'io. Dia ny zavatra faharoa zany ny ataoko hoe resaka fifanankalozam-baovao satria matetika zany ny Bianco rehefa mitady vaovao dia izay ananany ato amin'ny faritra moa zany dia efa omena andry zareo. Tantsorika dia manampy amin'ny alalan'ny fanentanana izay iarahana amin'ireo antenne ny Bianco aty fotony ary eo ihany koa raha misy ny fiaraha-miasa izay angatan'ilay antenne régionale ataoko angamba zahay tsy misongadamina amin'izay satria ady raisana ilay izy. Betsaka ny action izay ataonay manampy ny Bianco. Voalohany moa zany dia ny fametrahanay ny standard de service izay efa mipetraka tsara mihitsy ato amin'ny commune ambonivohitra Sambava. Manaraka misy koa ny atao hoe STAC na structure anti-corruption. Io STAC io mihitsy no nazahoanay loka voalohany tamin'ny fifaninanana tato amin'ny région Sava. Mamerina le favognosanay vogo mizay iady amin'ny kolikoly ary efa ataonay asa sady ataonay asa mandava-taona isan'andro. Tombony ho an'ny rehetra ny ady amin'ny kolikoly. Mahavelom-bolon'ny mponina ny fijoroan'ny Bianco eto Sava satria manala fahasahiranana raha ny fametrahana fitarainana fotsiny ohatra ny jerena. Miandrandra fanentanana sy fampafantarana bebe kokoa anefa izy ireo satria tsy biby fampitahorana ny Bianco fa mpandrindra fiarahamonina. Tombo ny ankapobeny ny fahalalana an'ilay hoe inona ny pratika tena tokony atao manoloana ny asa atao na asa privé na asa mpanjakany ninina sehatra anaovana an'ilay asa. Tombony be ho an'ny faritra Sava ny fisian'ny Bianco aty au niveau ny région satria mba azonay tonga dia alefa makany amin'ny antenne régionale amin'izay zany ny fitalaona sy ny doléansa sy ny fitarainana rehetrarehetra mamofomofona kolikoly. Ny azo lazaina voalohany moa zany dia ny fisian'io bureau io eto an-tampon-tanana Sambava dia efa zava-dehibe ho an'ny vahoaka ho an'ny mponina eto Sambava satria ny fisian'ny bureau fotsiny dia efa ady amin'ny kolikoly ary ny vahoaka ny Sambava eto efa tsy mavozy bureau intsony amin'izao tsika fotoana maresaka zao. Porofon'izay mino fa efa be dia be ny doléance voarainy ny antenne Bianco eto Sava izay eto Sambava. Zavatra andrasana izy nyresako teo zay mba iarahana ilay fagnentanana amin'ilay vahoaka mba ahafahany zareo miala amin'ilay fomba fisainana mahazatra taloha. Zava-dehibe ny fahafantaran'ny olona fa mitoetra amina singa telo ny ady amin'ny kolikoly dia ny fanabeazana, ny fisorohana ary ny fampiarana ny lalàna. Ilaina ny fiaraha-mientana sy ny fiaraha-miasan'ny rehetra satria mila tohizana ny angaredona andresentsika ny kolikoly. Iny zany hitako hoe mba tsara ihany ny ampahafantarana hatrany hatrany fa ny Bianco dia voalohany natao hampianatra, natao mba hisoroana ny kolikoly dia natao ihany koa izy hanao fanadiadiana ny zavatra rehetrarehetra misy ka ahihina isy kolikoly. Efa manatona ny Bianco dia mba mitondram-pinoa izy. Mbola magnano antsoavo ho indreo zay zatra magnano an'ilay izy. Misy an'io raha rafitra io napetraka ny fanjakana eto entina anaovana itorohana na itarainana rehefa misy trangan-javatra mampiahiahy amin'ny resaka kolikoly azo ampiasaina araka an'izay tokony ho izy fa saingy kosa tsy fanararaotana.